Salama daholo, mabuhay! Taondray ary nareo hientiko hiaraka aminay haka sasatra kely fa mialohan'izay dia misy toerana mahaliana anahy hitako teto amin'ny aéroportina seranam-piaramanidina eto Filipiana izy ity izay antsoina hoe OFW Lounge. Dia inona moa izany aloha voalohany indrindra izany atao hoe OFW izany ny OFW na koa hoe Overseas Filipino Worker ny fanalavana azy dia ireo olom-pirenena Filipiana miasa any ivelan'ny firenena. Mety hoe mpitsabo izy ireo, mpampianatra, enjiniera, mpiasa an-tsambo, mpiasa amin'ny hôtely, na koa mpiasa an-trano. Tena be dia be asa isan-karazany dia ataon'ireo Filipiana ireo rehetra. Maneran-tany dia ahitana azy ireo mihitsy. Tena hoe betsaka ireo Filipiana miasa ivelan'ny tanindrazana izany. Dia fa maninona zareo miasa any ivelan'ny tanindrazana? Dia satria zareo izany Filipiana dia tia olona familial be izany zareo, tia manampy fianakaviana be. Dia isan'ny voalohany antony iasan'zareo ivelany mazava ho azy eo ilay hoe fitsontsovana ny ho avy, fanatsarana ny ohatra ny hoe te hanana ho avy mangirana sy ny tariny dia isan'ny manosika azy ireo ihany koa ny fanampiana fianakaviana. Dia rehefa hoe miasa any ivelany izany zareo dia hoe afaka manampy, mi-supporter ny fianakaviana. Dia izay no mahabetsaka ny Filipiana miasa any ivelany. Dia ity lounge ity izany dia natokana ho azy ireo satria ny gouvernemanta Filipiana izany dia mahatsapa hoe ny OFW no isany mampitombo ny toe-karena amin'ny toe-karena na ny toe-karena ny fanjakana Filipiana. Izany hoe isam-bolana ny OFW mantsy tena mandefa vola aty Filipina foana, mandefa any amin'ny havan'ny zareo, mandefa amin'ny fianakaviana zareo, mandefa amin'ny vady aman-janaka zareo. Dia ireo vola ireo miditra aty Filipina izany vola vahiny dia mampitombo ny toe-karena Filipiana satria mitombo ihany koa ny fanjifana. Maro ny orinasa mivelona. Dia maro ihany koa ny ankizy ohatra ny afaka manohy fianarana satria misy ny support avy any ivelany. Dia maro ihany koa ny nohon'ilay fanampian'ireo ray aman-dreny ohatra ny hoe OFW ny ray aman-dreny izany dia maro ny support avy any ivelany dia mitombo ny toe-karena Filipiana. Dia izay izany tsapan'ireo gouvernemanta ireo dia nanangana an'ity OFW Lounge ity zareo ho mariky ny fankasitrahana ny ezaka sy ny fahafoizan-tenan'ireo Filipiana miasa ivelany satria isan'ny manombo sy manampy ny toe-karena ny Filipiana ireo mpiasa Filipiana ivelan'ireo. Dia isan'ny anarana raha iantson'ny zareo azy koa izy ity ilay hoe Bagong Bayani izy zareo na koa hoe mahery fo vaovao na koa hoe Modern Days Heroes, izany hoe olona mahery fo izany zareo satria hoe nanao sacrifice be dia be any ivelan'ny tanindrazana any noho ny fitiavana ny fianakaviana, noho ny fitiavana noho ireo olon-tiana dia noho ny firenena ihany koa. Dia ito OFW Lounge ito izany dia ny OFW ihany mazava ho azy no afaka mitsofoka ao. Fa ny tenako izany noho ny hoe manambady OFW dia afaka mitsofoka ihany koa ny vady aman-janaka. Dia rehefa tonga ao ianao dia afaka misakafo, misy sakafo efa libre service izany dia afaka misafidy izay zavatra tianao eo ianao. Misy gâteau, misy kafe, misy dite, misy zavatra efa misy eo daholo izany sakafo dia anjaranao misafidy. Tsy hoe toerana hipetrahana fotsiny ilay lounge fa misy hafatra ihany koa izany ao ambadika an'ilay izy, ohatra ny hoe misaotra tamin'ny ezaka sy fahafoizan-tena izay nataonao.
Ohatran'izay ilay izy dia hoe malagasy anamon'ny eto Filipina dia tena mahafinaritra anahy ilay izy ary tiako zaraina satria ohatran'ny hoe soa ho fianatra izany dia angamba un jour any Madagasikara mba ahitana zavatra ohatr'izao hoe mahafinaritra mahita ny gouvernemanta manome lanja ny olom-pirenenany miasa any ivelany. Dia ankoatran'izay dia misy toerana ihany koa azo ametrahana entana alohan'ny mitsofoka amin'ilay lanitra ianao izany raha ohatra ka mba hoe be dia be ny entana entinao izany dia afaka misy toerana ametrahana azy dia alaina rehefa avy eo. Dia izay momba an'iny dia aza adino ny mizara raha toa ka mahafinaritra anao ity vidéo ity na koa manao en commentaire ny hevitrao ahoana ny fahitanao azy dia amin'ny manaraka indray. Veloma daholo!